Saotran'Andriamanitra hatranytsika ny amin'ny fahafahana miombavaka ho asaiko ampitiavana ianao fa hanatanteraka izany isika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitro misaotranao izahay satria mbola raisinay tombontsoa ny fahafahana mifampitotro am-bavaka. Lataka ihany koa izay ny fahatsapahana famelan-keloka hatrany ary mba hahatonga anay tsy salasalany amin'izao fiombonam-bavaka izao. Ny namana Tina Ralson izay manana tsy fahasalamana eo amin'ny tenany. Tompo malalo hidratsehitra ianao karaha misy fitsaboana dia hiverina amin'ny laoniny izany fahasalamana izany. Hikasika manokana ihany koa ianao mba hatanteraka ny fanirian'izany mpanomponao izany. Manana fikasana tsara izy, ankinina tanteraka eo am-pelantananao izany. Manana olana ihany koa izy amin'ny fifandraisany amin'ny mpiray tampo aminy. Nefa tompo azo antoka fa amin'ny alalan'izao fifampitondranam-bavaka izao dia hidiranao an-tsehatra ihany koa izany isian'ny filaminana. Sitraka indrindra raha mahatsapa ny fanatrehanao hatrany eo amin'ny fiainana izany mpanomponao izany, atonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.